no anambinana ny nofinareo. Amen. Amen. Dia irehetra ho an'Andriamanitra isika ary mino aho fa voarainareo ilay hira ny irainay teo ka dia iverina amin'ny fitiavana voalohany matoritory niketraketraka mahery ny voafatotra afaka ary iray saintsika ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fiangonana izao. Sotra betsaka tompoko. Epitoranao ny tongasaina hoe tena avita be ny ray mpianakaviana ka avita be lavitra reny ray mpianakaviana. Aiza ny ray mpianakaviana tsy manao amen. Mba tsakany tanana tsakana hoe izay ray mpianakaviana rehetra. Vavaka tsy manana fotoana misaotra tompony amin'ny fotoana tondranao anay teto androany sambatra izay fa miaraka taminay ianao no manay ianao fahasoavana na fahasoavana zany ny fiainanay amin'ity volana jona ity dia raina mandrakizay ny anaranao ry tompontsito. Amen. Dia miravitsika dia tsy mivoaka tsara rehefa makaty aloha tsisy ampianako amin'ny sisiny ao madame Saoly tsisy ampianako eo manjary tsy afaka miditra ny olona tonga zany dia midira ianareo le vanivelana. Milaza hoe mevary ambony fa mety sahirana re tondra azy afaka ataonareo vola izy dia fidianana.
Alleluia. Tonga soa eto amin'izao fotoam-pivavahana izao indray isika tsirairay avy arabaina ianao arabaina eo akaikinao dia tonony amin'ny fiadanana izay ho raisintsika androany. Arabaina ihany koa isika renim-pianakaviana rehetra na tratra n'ity andro androany ity dia ho vehivavy mahery avokoa ny vehivavy rehetra eto amin'izao fiangonana izao. Ho vehivavy tena isy fetraikany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny vehivavy rehetra eto amin'izao fiangonana izao dia tena hoe ho vehivavy ho tonga fitahiana ho an'ny ankohonany ny vehivavy rehetra ao anatin'izao fiangonana izao. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny renim-pianakaviana rehetra izay any an-tokantrano manaraka amin'ny alalan'ny tambanjotra serasera samihafa. Dia ndaontsika ry araka hitsangana avy hatrany ametraka n'ity fotoan'ity eo anatrehan'Andriamanitra. Hivavaka isika ahondreo ny lohanao dia misaora ny tompo fanatratra ny andro androany isika dia apetrao sady eo anatrehany ny zavatra rehetra mba tena andeha tsara avokoa araka ny sitrapon'Andriamanitra izay rehetra ho ataontsika eto androany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga, izany ianao no tomponay eto amin'ity toeran'ity androany. Misaotra betsaka anao zahay fa nomenao fotoana indray androany afaka hiona aminao, afaka hisitraka n'izany fanatrehanao izany dia hankasitranay anao izany. Misaotra ny amin'ny fofonaina, misaotra ny amin'ny tombon'androm-pahavelomana, misaotra ny amin'ny fitiavana sy ny famindrapo izay arotsaka ao aminay isan'andro. Androany izay Jehovah Andriamanitra dia mangetaeta ny hiona aminao eto amin'ity toeran'ity. Zavatra rehetra izay ho ataonay eto Tompo dia apetraka feny eo am-pelantananao. Ianao ny andrindra ny zavatra rehetra, ianao ny andamina ny zavatra rehetra satria ianao ilay tompo ny filaminana dia ho ataonao tanteraka eto izany. Izay rehetra tonga eto amin'ity toeran'ity Tompo dia tena hoe hiona aminao. Ninona antony atongavany eto dia hatsapany fanatrehanao ane izy, handray avy aminao ane izy ka tsy tahaka ny idirany teto ny andehanany ody androany fa tena hoe ody araka amin'ny fiadanana izay omenao ny tsirairay avy. Ny ane tokantrano ihany koa Tompo dia tena hoe ho kasihanao manokana, ho vanginao manokana amin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana izao, hatsapany fanatrehanao ihany koa izy. Ny zavatra rehetra fanahy masinao dia efa harindranao avokoa, matoky anao izay miantehatra tanteraka aminao izay amin'ity androany ity. Hisaorana anao ny zavatra rehetra. Alleluia, alleluia, amen. Ndaontsika ite-tanana mafy fisaorantsika an'ilay Andriamanitra tompontsika. Raha mbola misy mafimafy noho izany dia ataovy mafy ihany ho fisaorantsika an' Jesosy ilay namonjy atsika dia tohizo hatrany te-tananao ho fisaorana ny fanahy masina. Fantatrao fe fa ny Andriamanitra izay tompontsika dia tena tianao izy. Dia izany fitiavana izany tsy niovy izany fitiavana izany fa tena mbola tianao izy. Omaly izy tianao androany izy tianao rapitso izy mbola tianao dia izao ninona zavatra angatanao aminy, ninona antenainao amin'izany Andriamanitra izany dia tadio fa tsy miovy izy, tsy miova ny fitiavany, tsy miova ny famindrapony, tsy tahaka antsika olombelona izy. Dia ndaontsika hidera azy, ndaontsika handia eo anatrehany androany ho ankalazaintsika izy hoe Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ari umanjaki sai Jesosy Kristi tutsmiva umalisaniu Ari umanjaki sai Jesosy Kristi tutsmiva umalisaniu Ari umanjaki sai Nifam jabu nisnifa nifiti ama nisnifa nifa menakelu katsmiva Nifam jabu nisnifa nifiti ama nisnifa nifa menakelu katsmiva
Samia mandi Mangiangia mani si chiarezza mio va Samia tutto revica Samia mandi Mangiangia mani si chiarezza mio va Di falla puri stupani Di falla stupani La revica mio va Di falla puri stupani Di falla stupani La revica mio va ohatra zao hoe tao anaty baiboly izy a nanasitrana marary be dehibe nanasitrana an'ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona izy androany izy a mbola manasitrana ka ianao na inona aretinao tonga eto a dia tadio fa afaka manasitrana anao Jesosy tsy ody araka amin'ny aretina zany ianao raha ivoaka etsy na ohatra ny ahoana nataky ny ahoana ny habean'ny aretinao mety hoe aretina kely na aretina be mitaizanao nandritra ny 5 taona vita treny amin'izany fa ody araka amin'ny fifaliana ianao androany amen satria ianao araka ilay teniko teo ianao dia tian'Andriamanitra tsy ao anatin'ny planin'Andriamanitra mihitsy izany hoe ampahory anao noho ny aretina izany fa afaka ny anasitrana anao izy androany dia manana finoana dia andao mbola holazaintsika hoe fantatritsika ilay inotsika le Jesosy mbola tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay asandrato ny feo anao hira fantatro izay inoko sy ny fitiavana Nami fuku Isinda nyaria Amafisiana ny fantatr'izay Fantatro izay inoko Sy ny fitiavana
mba miovaovy zany ianao fa rehefa nyteny ianao dia izay rehetra teneninao dia tanteraka daholo matoky amin'ny zavatra rehetra nolazainao ianao nyteny ianao fa hanasitrana ny marary izay misy eto dia ho ataonao zany androany matoky ianao zay ilay Andriamanitra tsy miova manantena anao zay Ficar
Samiara makantoerantsika tompoko. Fiadanana ho amintsika rehetra tonga eto tompoko. Fiadanana toy izany ihany koa no tonoliko amin'ny anaran'i Jesosy ho anareo izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao any amin'ny tokantrano misy anareo any. Misaotra n'Andriamanitra isika no tia androandroany ity, satria araka ny fanambarako taminareo dia mandritra ity volana jona ity dia isy vavaka fanasitranana ho an'ny marary sy vavaka fanafahana ho an'ireo izay mbola voafatry ny fanaratsy. Mino aho fa dia anamarina an'izany hetsika lehibe ho ataoko izany ilay Andriamanitra ivavahantsika. Ka na iza miditra n'ity toerana ity tonga mamonjy ny fotoam-pivavahana ato dia ho sitrana izy, ho afaka izy. Tsy ny aretina amin'ny tenanao ihany no sitrana, fa zay zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao ka mararirary, na resaka bizina io, resaka asa io, resaka varotra io, resaka fambolena io, na inona amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianao. Amen. Ary ny herina ny fanaratsy rehetra namatotra hiala io. Andaontsika hiteka mafy an'Andriamanitra tompoko. Alleluia. Apetrao eo fonao tananao fa hivavaka isika metraka an'izao tenin'Andriamanitra ho toriana sy ambara izao, ho tenin'Andriamanitra misy hery, tena misy hery hietefany aminao any, dia ho sitrana arabaka teny anao, ho afaka ianao. Tompoandriamanitra, misaotra anao zahay fa nomena tompon'andro avelomana ka nataonao natratra ny andro androany. Mino zahay fa anao zavatra lehibe eto anao amin'ny alalan'ny toroteny, amin'ny alalan'ny afatra eto ampanomponao. Ny marary rehetra dia ho sitrana, zay rehetra voafatitra dia ho afaka, ary hatrany amin'ny tokantrano any zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao dia ho vonjen'Andriamanitra ihany koa. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Makatoeranareo tompoko. Amaky Baiboly isika, vakina ny Isaia 3:15, andiny faefatra sy ny fadimy. Isaia 3:15, andiny faefatra. Vakina toy izao ny soratra masina: nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivetsatra ny fahoriantsika, kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Andiny fadimy, nefa izy dia voalefona no ny fahatsontsika sy notorotoroina no ny elontsika, ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy no nasitranana antsika. Vakina ihany koa ny Baiboly ato amin'ny Asin'ny Apôstôly 10:7. Izay no soran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana zay rehetra azo ny hery ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Araka ny fanambarako taminareo teo, ny lohaten'ny afatra na ny toroteny izay entiko aminareo androany dia mikasika ny amin'ny fanasitranana ny olona marary sy ny fanafahana ny olona mbola voafatotra. Noho izany, ao anatin'izao fotoana anambarako ny tenin'Andriamanitra izao, dia mitaona anareo aho, mitaona ny tsiraray avy isam-batan'olona, indrindra fa ianareo izay mahatsapa-tena hoe mbola marary, mbola voafatotra ny ino ary ny tena ino fa androany anasitrana sy anafakanao ny Tompoandriamanitra. Amen. Anafaka sy anasitrananao izy satria efa tena ao am-pon'Andriamanitra mihitsy ny anasitrana ny olombelona rehetra izay marary. Ary amin'ity androandroany ety azy tsy hoe ao am-pony fotsiny, efa tena vonona mihitsy izy ny anasitrana ny olona marary tonga eto.
enatra ianareo any amin'ny tokantrano misy anareo azy mino tena mino fa amin'ny alala zao toroteny izao dia hotokany aminareo ny herin'Andriamanitra manasitrana. Andonga maky baiboly isika tenin'ny baiboly efa fandretsika matetika izy ity. Salamo 7:1 dia vakina ny 2:20 zao ny voasoratra nandefa ny tenin'ny Andriamanitra mba hasitrana azy. Nandefa ny tenin'Andriamanitra mba hahafaka azy amin'ny longo ny anjerana. Raha savaina dia izao, ilay Andriamanitra narilanja sy ny tany, ilay Andriamanitra tsy to, izy mihitsy no nandray fanapa-kevitra hoe alefako any ambony tany ny teniko, alefako any amin'ny olombelona ny teniko, ary rehefa tonga any ambony tany io terika io, tonga any amin'ny olombelona io terika io, dia io no anasitrana ny olona rehetra marary na iza na iza, io no anafaka ny olona rehetra mbola voafatotra na iza na iza. Amen. Io teny izay nalefa n'Andriamanitra io dia tsy izy akory fa izy ihany. Raha ny voalaza amin'ny baiboly zao any amin'ny boky Jaona 1 ihany, Andriamanitra dia teny, dia io teny nalefan'io dia ambara soratra masina Jaona 1 tonga nofo, tonga olombelona, dia tsy iza io teny izay lazaina hoe nalefako mba hanasitrana sy hanafaka ny olona voafatotra io fa Jesosy Kristy zanany. Jesosy no tenin'Andriamanitra tonga nofo. Amen. Amen. Androany zany dia efa miaraka amintsika eto io Jesosy io, miaraka amintsika eto izy araka ny mission izay nandran'Andriamanitra ray azy. Inona ny mission? Hanasitrana anao izay marary. Inona ny mission? Hanafaka anao izay mbola voafatotra. Inona ny mission? Raha misy zavatra mararirary any fiainanao any, ohatra hoe bizina, varotra, familomatena, tsy haiko izay zavatra famitsapanao mararirary, androany tena vonina be mihitsy io Jesosy io hanasitrana. Ho tanteraka amin'izay rehetra mino, tena mino, tena mino. Andao hiteka farany izay mahafisika tompoko. Halleluia. Izao ihany koa ny tenin'Andriamanitra mbara tahaka izao, otsika hoe toroteny. Ny tenin'Andriamanitra mbara tahaka izao dia herin'Andriamanitra manasitrana izay mino ihany koa. Herin'Andriamanitra manafaka ny olona voafatotra ihany koa. Amen. Zay ny antony natonga ny teny terem-boalohany hoe ao anatin'izao fotoana anambarako ny tenin'Andriamanitra izao dia hoy aho taminareo hoe mino ianareo, tena mino ianareo ary mino sahady fa ao anatin'ny fanambarako ny tenin'Andriamanitra dia ho sitrana ny olona rehetra marary manarika ty fotoam-pivavahana ity. Azo antoka zany androany ry havanao, tena azo antoka raha baky teny satria miaraka amintsika eto Jesosy. Tena azo antoka fa na iza amintsika tonga eto ka tena hoe marary tokoa, na hoe voafatotra tokoa, na misy zavatra fahatsapanao hoe mararirary eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy, ho sitrana daholo ianareo, ho afaka daholo ianareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga any amin'ny tokantrano any ho anareo izay mandre ny fanasitranana sy ny fanafahana. Amen. Arabaky tena nge ry havana malala tonga eto fa na izany izy tonga tao amin'ny Jesosy tena nsotrany daholo hoe tena nofitainy Jesosy mihitsy ilay mission nandran'Andriamanitra rainy azy hoe ianao lay teny tonga nofo, lay teny tonga olombelona, alefaka any ambony tany ianao, alefaka any amin'ny olona ianao, ka ny marary rehetra zay tonga aminao ry zanako dia sotrany daholo. Ary tena nosotrany Jesosy. Ame ohatra andao vakitsika ny Matthieu 5:12. Matthieu 5:12 dia vakitsika ny 7:20. Alao ngamba ny ato amin'ny écran no makiko azy Ara niala teo Jesosy dia nakany amoron'ny ranomasina Galilea izy. Dia nisy tendrombohitra teo akaikin'io ranomasina Galilea io
ary niakatra nakeo atendrombohitra Jesosy ka nipetraka teo zany izy nipetraka. Andiny 70 ity amin'izay le tena hoe mirakla nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy, nitondra ny olona mandringy, nitondra ny olona jamba, nitondra ny olona mony, nitondra ny olona kilemaina, ary nitondra ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tondro Jesosy. Dia voasoratra io dia nahasitrana azy izy. Nositrany daholo reo olona voalaza fa narary reo, naretina ino. Andiny 1:30 ka dia talanjona ny vahoaka, tena talanjony, ny aiky vava, ny aiky volana araka fomba fiteny satria tsy fahitana io voasoratra io. Ka dia talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny, ny kilemaina sitrana, ny mandrika afaka ary ny jamba mahiratra, ka dia nakalaza ny Andriamanitra ny Israely ry zareo. Halleluja. Hitanao tena arabaky teny namita ny mission tokoa Jesosy arak'izay nandran'Andriamanitra ray azy hoe nandefa ny teniny izy mba sitrana ny marary, nandefa ny Jesosy izy mba sitrana ny marary. Ary araky voasoratra io dia sitrany daholo na inona aretina nentina teo amin'i Jesosy. Mino ariavana amin'ity androandroany ity, amin'ity volana jona diavitsika ity, fa na iza marary toka eto androany, na iza mbola voafatitra toka eto androany, ary na iza mbola ho avy amin'ny herin'ny androany na amin'ny tapabolan'androany ka hoe marary izy amin'ny anarana Jesosy, vao miditra ny vavady-piangony any io izy dia fa isy herin'Andriamanitra hanasitrana azy, isy herin'Andriamanitra hanafaka azy. Ianareo toka eto moa zany dia ho sitrana daholo, asio teka faran'izay mafy be. Amen. Dia zao ihany koa tena marina be mihitsy ilay Salamy 7:100 andiny 20. Zaho manokana dia mampahiranareo hoe aza mirorosaina any amin'izany, aza misalasala any amin'izay voasoratra, fa tena marina be mihitsy ny voalaza fa nalefa n'Andriamanitra hoe ty ambony tany ny teniny dia Jesosy, nalefa n'Andriamanitra ty ambony tany mba hanasitrana izay nafaka ny olona marary. Miteny an'izany mantsy eo satria na dia efa tsy tety ambony tany intsony azy Jesosy, fa nampiakarina ho any an-danitra, niverina nakany amin'Andriamanitra rainy izy. Dia inona ny tranga? Mbola nitohizany Jesosy foana ny asa fanasitranana sy ny asa fanafahana. Tsy hoe nanapa-kevitra Andriamanitra hoe vita ny mission Jesosy dia le mission maty teo ambony hazo fijaliana ho fanavotana ty zao tontolo zao ty, dia vita miaraka amin'izay ihany koa ny mission ny fanasitranana, ny mission fanafahana. Tsy tompoko, tsy mifarana mihitsy io mission fanasitranana avy any an-danitra io, tsy mifarana mihitsy io mission fanafahana avy any an-danitra io mandra-patoka ny fataperana zao tontolo zao. Amen. Profo zany efa nampiakarina ho any an-danitra Jesosy, kanefa dia mbola nitranga foana ny fanasitranana mahagaga sy mahatalanjona, nitranga mandrakariva ny fanafahana mahagaga sy mahatalanjona tamin'ny andron'ireo apôstôly. Zany hoe reo apôstôly indray no nataon'Andriamanitra fitaovana mba hanasitrana ny marary amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nivakiko taminareo metsaka ity tantara ity, fa mbola tiako amafisina mba ho azonareo onona ny tian'Andriamanitra mbara ary mba hitombo finoanareo. Vakina ny Baiboly, Asan'ny Apôstôly 5:12, zao no voasoratra: ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fakakana maro teo amin'ny vahoaka. 15:10, ka dia nety teny an-dalambe aza ny marary ka napetra teny ambony farafara sy fandriana mba hisy ho azo ny tandidin'ny Petera hay raha mandalo izy. 19:20, ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary sy izay
napahorin'ny fanamaloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Tena zay nitranga tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany dia mbola nitranga ihany koa tamin'ny andro dia ny andro andreo apôstôly sy ny andro fiangonana voalohany. Ny marary rehetra tonga teo amin'i Jesosy fony izy nandalo tety ambony tany arak'ilay novakina tamintsika teo dia nisotraniny avokoa izy rehetra. Nosotraniny avokoa izy rehetra, tena magaga nge zany. Ary tsy hoe aretina tsotsotra fotsiny no aretina sotraniny, fa tena le aretina tena amaolombelona, impossible. Ny jamba, ny mona, ny mandringa, ny klemaina tranakibo sy ny maro hafa koa hoy ny baiboly dia nisotraniny daholo. Dia tamin'ny andron'ireo apôstôly akeo dia mbola tsy misy valaka an'izany tompoko, tsy misy valaka an'izany. Andonge veritsika vakiny 9:20 ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanamaloto, ny olona rehetra marary, ny olona rehetra nampahorian'ny démonie. Io voasoratra io tapafarana dia sitrana avokoa izy rehetra. Riavanao androany zany zao ao anatyity fotoam-pivavahana ity tsy mbola miova Andriamanitra, tsy mbola miova programan'Andriamanitra. Efa nalefa n'Andriamanitra ny teniny dia ilay teny tokanofo tsy iza fa Jesosy miaraka amintsika eto izy amin'ity androandroany ity. Ny mission ny anasitrana ny marary ka dia mino matoky fa ho sitrana ianao zay marary. Ny mission ny anafaka anao zay voafatotra matoky fa ho afaka ihany koa ianao. Amen. Eto izy ary androany dia mampahiranareo fahazaferana mihitsy Andriamanitra fa na dia retina atao hoe kely sy bitika aza fijerinao azy dia tiako anao mba hiandrandra mirakla avy any an-danitra ho sitrana ilay aretina heverinao hoe kely sy bitika. Tiako amara amin'izany ohatra ity ohatra hoe na dia naka te mpiangonana zao anao dia tafitohana dia somary nienjery anao dia kika ny lohalikeo dia marary dia hoanao hoe io ve anasaranako an Jesosy, anasaranako hitondra fahasaranao amin'ny pastera amin'io ve fa tonga ny an-trano asiko betadinina fotsiny tonga dia sitrana, soroko menaka fotsiny tonga dia sitrana. Fa na dia retina kelikely tahak'izany ary mahazo anao, tiako anao hiandrandra an'Andriamanitra, hiandrandra ny heriny mba ho sitrany ana. Maika moa fa misy aretina mitaiza, misy aretina raiky tapisaka, efa tsy vitanao tsony hoe andehanatona pastera mba hametra tanana mba hivavana satria efa mipolo ny vavana araka fomba fiteny anao fa mbola narary ihany, na hoe efa ela loatra izy ity ka dia oko zao zay ataon'Andriamanitra eo ekeko daholo. Aza manao an'izany ianao fa androany aoka hiandrandra any Andriamanitra hiasy anao fa na dia aretina efa raiky tapisaka efa nitaiza araka fomba fiteny malagasy amin'ny anaran'i Jesosy tahaka izay nataony fony izy nandato tety ambony tany, tahaka izay efa nataony tamin'ny andron'ireo apôstôly. Ho sitrana daholontsika rehetra, ho sitrana daholontsika rehetra, asotehaka faran'izay mafy. Raha mety aminao dia arahona orakoraka be. Halleluja. Azo antoka riavana fa amin'ny alalan'ny vavaka ataonay, amin'ny alalan'ny vavaka ataoko anareo dia tena iserin'Andriamanitra hiatefany ho fanasitranana anareo izay marary. Amen, amen. Ijoro vavolombelona aminareo tsy fantatra manatrika eto io madama io na tsy manatrika amin'izao fotoana izao, fa tamin'ny alakamisy voalohany volana jona dia nisy vehivavy niantso any telefôniny, tsy haiko hoe mivavaka ato izy io na tsy vavaka satria fatany fatany patera Claude. Dia tena nakivany madama io ary natonga azy ny lohabava hoe mamoy fo pastera, tena efa mamoy fo satria narary eo amin'ny tendany, misy fivitosana amin'ny tendany, efa ela be izy no narary tao amin'ny tenda, nisy fivitosana tao amin'ny tenda, efa lany vola be mihitsy izy, lo vola rehetra azoko izy dia lany tsabokany io tenda keo fa tsy mety sitrana pastera ary amin'izao fotoana izao tenako marary, tena marary, mamoy fo mihitsy. Ore olona
tsy nisy olona marary ka hoe amoy fo zany fa matoa mamoy fo efa verevitra efa tapidalakale efa tsy aintsony zay tokony atao zany miaraka témoignage dia hoe efa niatsa pater Claude kanefa dia mbola eniny hoe narary any izy dia isan'ny tantaran'izay retin'izay dia tonga dia resy lahatra hoe hiasa Andriamanitra satria efa nilabava hoe mandritry ny volana jona hiasa Andriamanitra dia nivavaka ho azy vita nivavaka niantso amin'ny telefona izy nyariva paster vao vita nivavaka nataonao tonga dia niala fanentanana niala le mibahana be tato amin'ny tendako sitranao fahafantarako ny rehetra tamin'ny tendany io dia karazana tumeur mihitsy izy io fa sitrane dia ho iaho hoe sotranao Andriamanitra vao mendo ny volana jona araka ny filazana zay nataoko fa izy vavaka fanasitrana ho an'ny marary dia izy ny santatra ny fanasitrana voalohany ny volana jona dia nahazo fampahirezana mba mifanahy masina hoe santatra iny fa be dia be reo olona marary zay ho afo mandritry ny volana jona naretina manahoana amin'ny alalanao ho sitrana daholo reny ary anisana paheria raha ny afatra azoko avy amin'Andriamanitra dia anao zavatra magaga mihoatra no zany mihitsy Andriamanitra halleloia ko amin'ny anaran'i Jesosy na iza nareo marary toka eto ho sitrana na inona hery mamatotra anareo ho afaka ho tanteraka amin'izay manao maina mafy be asioteka faran'izay mafy tompoko Jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve halleloia tamin'ny fidirana maraina tamin'ny enora teo zao dia nisy vehivavy anankiray manana aretina mitaiza zay ny témoignage nataony teto fa sitrana matsy izy dia tantarako aminareo izy zany rehefa miandro mangatsika tahako zao dia mihetsika ny aretina ao anatin'ny orona dia tena mampijaly azy satria manepotra azy mihitsy dia efa mivatsy fanafody izy naiza misy azy ho ampiasainy rehefa tonga le fahaseporana dia androany maraina hoy izy eko nangatsika be ny andro dia efa natahotra izy hoe tena rary ndray marina ho sepotra ndray marina dia tonga teto izy namonjy fotoam-pivavahana dia rehefa nandeha toroteny tahako zao nandeha nivavako any marary dia gaga izy fa tonga dia niala tao amin'ny orony lay aretina mahatonga sepotra amen eotra no zany no ataon'Andriamanitra eto androany asioteka mafy be tompoko halleloia androany ihany koa nisy vehivavy anankiray nijoro vavolombelona fa nianjera izy dia niolitra moa ny tongo sa nideboate ozy izy ny tongony dia marary dia fa elaela tsy mety sitra fa marary manantaina gaga izy fa tao anatin'ilay fotoam-pivavahana teo tao anatin'ilay fotoana vavaka marary to dia tsy hainitsolo ny lohalitra marary fa sitrany tanteraka eotra lavitra no zany no ataon'Andriamanitra amintsika androany amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianao ka raha misy aretina hafa any amin'ny tenanao any amin'ny lohanao any anatin'ny vatanao any eny amin'ny tenanao ray manontolo na inona endrik'ilay aretina mino matoky fandroany Jesosy eto lay irak'Andriamanitra raitsy to ho amina mission fanasitranana ho amina mission fanafahana androany raha mihinanao dia ho afaka arabaky teny hatramin'ny lenambarako teo hoe bizina anao mararirary fameloman-tenanao mararirary ny vasavatra ataonao mararirary asa fiompiananao mararirary efa nivavana fa dia mbola mararirary raisy hoe andro tompanao ny andro androany ho sitrana daholo zany rehetrarehetra zany ary raha mahatsapa-tena voafalitra ianao dia ho afahan'i Jesosy ihany koa androany amin'ny alalan'ny vavaka ataonay mpanompon'Andriamanitra ndao tsika hiteka faran'izay mafy ho fisaorantsika an'Andriamanitra halleloia zaho manokana tena misaotra ny tompo hoe misaotra ny amin'ny zavatra lehibe sy magaga zay nataon'io Andriamanitra io hoe nandefa ny teniny tokoa izy mba nasitrana ny marary tantara efa taloha be ity tamin'ny taona 2020 dia nisy vehivavy anankiray tonga tao amin'ny broko
fa nararany covid izy zay mihitsy fiteriko azy satria raha toka tao izy alahady arivo dia fa tena sepitra be mihitsy marare pastera mila vavaka pastera marare pastera dia zao moa sosokevitra voalohany meko azy tsara aminao raha nabavy satria ianao fa sepitra be ndeo anao miditra hôpitaly tamin'ny covid mamay dia mamay iny a satria fa sepitra ndeo anao miditra hôpitaly za pastera tsy miditra hôpitaly fa maty raha makany zany hoe fahafantarany azy zany ny olona vony covid dia miditra hôpitaly zany maty zay ny fahafantarany azy za tso pastera dia atao inona ary ianao a vavanao fotsiny a pastera vavanao fotsiny a pastera efa sepitra izy amin'io a eny ary deo hivavako andranabavy a satria zay mifinoanao vavaka ataoko masitrana anao dia atao metrako tanana ianao vita fametra tanana tsofoko rano andeha ody izy niala teo mivaravarany borako izy mbola sepitra dia toka tamin'ny valoralina tanoany niantso a telefona andray pastera pastera tena efa tena sepitra bia pastera ka inona ary nataoko anao fa efa mivavako anao a ka tsy sitrina ary anao dia inona ary nataoko anao za efa nyteny hoe makanesa amin'ny hôpitaly za pastera tsy dia hoany ka inona ary nataoko anao mbola vavao a pastera mbola vavao a pastera sepitra be izy amin'io dia vavaka ho azy tamin'ny lalan'ny telefona vita ny vavaka dia nangina dia alady ariva io alady alina dia niandry a tsy niantso antsony izy ny alatsinainy tsy niantso a izy ny atalata toka teto izy namonjy fotoam-pivavahana tahaka andreny olona tsy narary reny tahaka andreny olona tsy narary covid ireny nantaniko izy nanahoana hoe ianao dia ozy izy vao vita le vavaka nataonao tamin'ny telefona pastera tonga dia niala ny sepitra zao a tsy marary intsony ary hatramin'izao tsy sepitra intsony izy asideka farase mafy zany rehetrarehetra zany tantaraiko aminareo mba hanananareo finoana fa andro ny tompo anareo ny andro androany ka tsy misy olona marato ka eto ka tsy ho sitrana naretina kesibitika naretina tontonony naretina goavana amin'ny anara jesosy izy fanasitrana magaga ataon'andriamanitra eto izy famonjena lehibe ho ataon'andriamanitra eto amen anda ho atsika rehetra ivavaka amin'izao fotoana izao isotra an'andriamanitra satria tena tiatsika andriamanitra tsy tovy tiatsika izy nandefa ny teniny izy zay nypirofo mba hanasitrana ny marary mba nafaka an'izay voafatotra ary tsy izy io teny nalefan'io fa jesosy kristy zanany nalefany aty amintsika mba hanasitrana antsika zay marary mba nafaka antsika zay voafatotra iny asany tokony atao misaotra an'andriamanitra isika ary ny manana finoana fa hositrana ianao androany apetrao eo amin'ny fonao ny tanana dia hivavaka tsika rehetra tompoko anda ho azy aoka hivavaka alokatra mivavanao mihitsy ianao maneho fisaorany maneho vakasitrahany fa fitiavana lehibe ny fatiavan'andriamanitra atsika hoe nandefa nyteniny izy mba hasitrana atsika manafaka atsika amin'ny famatorana hoe jesosy kristy ilay tenin'andriamanitra tokanofo efa toka tety amintsika izy miaraka amintsika eto izy hositraniny ianao ho afahany ianao ataova fisaorana dia minofa ho sitrana ianao minofa ho afaka ianao aza manaiky hoe misy aretina mitaiza zany aminao aza manaiky an'izany dia hivolo mamitaka io dia hivolo mamitaka io fa ianao dia ho sitrana amin'ny anaran'i jesosy samy mivavaka ihany izy samy mivavaka hatrany hatrany izy halleluia halleluia lehibe ianao lehibe ianao lehibe ianao misaotrany amin'ny afatra nampitondranao ateo misaotrany amin'ny teninao lay herin'andriamanitra manasitrana lay herin'andriamanitra manafaka amen misaotra fa anamarina ny teninao ianao tompo anamarina ny teninao amin'ny alalan'ny fanasitranana hitranga eto ianao anasitrana amin'ny fomba surnaturel mihitsy ianao halleluia
Halleluja, halleluja, halleluja. Misaotra tompo, misaotra, 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 misaotra. Misaotra tompo, misaotra, 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 misaotra. Dia mangena daholo indray tsika rehetra. Dia mbola apetra ho eo amin'ny fonao ihany tanana, na apetra ho fatra misy marary, fa hivavaka ho anareo tahaka nataon'ny apôstôly aho. Dia iserin'Andriamanitra hanasitrana anareo izay marary. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandidy anao ry fanahy mafarofy, ry rofy rehetra, miala amin'ny olona rehetra toka eto ianao. Ry aretina, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra marary toka eto. Sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra marary toka eto. Ny aretinao miloha, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aretina any amin'ny kibo, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aretina vokatry ny loza, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo ny aretina ao anaty ao, any amin'ny tovam-pananahana, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo ny aretina any amin'ny tovam-pisefona, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo ny aretina any amin'ny tovam-pandevona-kaninany, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra marary toka eto na iza, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny bizina mararirary, ny varotra mararirary, ny fambolena mararirary, ny asa famelomantena mararirary, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny devoly nanao mission hatramin'izay, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ho afana daholo ny olona rehetra toka eto, ho afana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo, misaotra anao aho fa Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsara, mpanafaka, mpanasitrana ianao. Misaotra tompo, misaotra. Halleluja, halleluja, amen. Fisaorantsika an'Andriamanitra dia andao tsika rehetra mbola hitehaka ho azy. Tsy tehaka ho an'ny olombelona fa tehaka ho an'Andriamanitra, ka dia ataovy mirefitrevitra. Amen. Dia zao ary samy mitsapa ny aretinareo ianareo. Tsapo daholo raha tsy afaka miondrika ianao dia miondre. Raha ohatra ka ny tananao iny narary dia etseo, fa Andriamanitra dia manasitrana. Raha ohatra ka misy fivitosana, tsapao, fa Andriamanitra dia manala fivitosana amin'ny vatantenanao. Izy aminareo toka teto izy no narary, kanefa amin'izao fotoana izao tena tsapanao fa sitrana ianao. Azafady eo tompoko raha misy aminareo natsapa tena sitrana, atsakana ambony tak'izao ny tanany, misy vitsivitsy. Angatako ianareo manangatanandreny mandroso vetivety hoe mandrosoa ty anoloana, mandrosoa ty anoloana, malakilaky tsika mandrosoa. Mandrosoa miakara ty ambony aty mihitsy. Ary midina ka, ary midina. Dia mba hitantarany fanasana nataon'Andriamanitra tamin'ny retolondreto dia ataovy mazava ilay fanasana, tsy atao lavabe ny resaka. Inona ny nararanao teo? Tsy mandeha ty zareo ambany be ilay izy. Inona mararanao teo? Za moa zany pastera ny lohako zany tena zakako mihitsy tamin'ny maraina teo andeha akady iny, dia ny atoko iny raha ohatra mifanenjakenjana mihitsy. Kanefa rehefa vita le nataon'ny pastera eo apetrao amin'ny faritra, dia nisaorako an'i Jesosy avy hatrany fa tena maivana be mihitsy ny faratoko rehetrarehetra tsololohako. Tsy hainao maratso le lohanao? Tsy mararitso mihitsy. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika.
narary azy zany dia nanomboka tamin'ny 4 maraina nisy rivotra amin'ny vavoniko dia sady nandoha no valana dia efa saika tsy andeha hivavaka dia osy ilay vatiko hoe andahoso izy fa mahasitrana anao dia izao sitrana faly a tena tsy maninona. Amen. Tsy verina amin'ity vehivavy ity intsony ny aretina. Za zany a nandritra ny herinandro ao amin'ny lamosika ao ny vatiko moa riariana ry miaraka amiko tena mitaraina foana amin'ny andro sy ny alina tsy afaka mitraka mihitsy a dia nisy ohatran'ny faritra ny vonto zany tao amin'ny lamosiko tao dia nivavaka moa zany tany an-trano dia mbola niverina ihany le izy dia tamin'ny maraina moa zany dia hivavaka katy a mbola tsy afaka tena mitraka tsara fa ato ohatran'ny misy zavatra mivokona zany. Dia rehefa tonga teto moa nareny dia teny fanasitranana tamin'ny pastera teo a tsy maninona tsony zao fa tena afaka tsara mihitsy atsisy. Amin'ny anara Jesosy verina tsony ny aretina. Inona raharandriamanitra? Nena nisy marary teto amin'ny lavalahako teto dia mivavaka tetỳ tamin'ny heriny vao tamin'ny heriny ihany teto a dia vao nandeha nody dia efa tsy naharary tsony dia za moa zany zavatra be tabe ny tamiko fa tsy akiraina akoroa efa nandrasan'olona tamin'ny lalana dia mivonoana mipotehana mihitsy dia tapaka daholo toy ny taolako toy ny didina mivakina ny kiboko nalana ny ariko sarakatiko ohatran'iny nasorona tsy misy an'izany a zao a zao olona zao dia efa tsy dia maty any vao tamin'ny herin'ny lakamisy io any tapoa tamin'ny tomobile fasefasy mihitsy za mitondra moto tonga dia fasefasy tonga dia nitefaka teo dia nitota tary amin'ny sisin-dalana tary dia tamin'ity ilako ity ny naharary dia le tenen'ny pastera teo zay faritra maharary dia teny ny tananareo zao tsy ampanao sitrana io sitrana zao dia raina ny tompo. Amen. ny any lohako ny narary be dia tonga teto dia sitrana manametrahana tanana atao amin'ny teto amin'ny foko dia sitrana voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Nenahako tamin'ny lakamisy no sitrany satria tato ambanoniko tato a misy zavatra mivonto efa tambola tanora ako tambola tsy niteraka dia efa narary le izy dia mivonto foana dia isaky mangatsiaka ny andro a dia marary be dia isaky lehibe mahazoazo aina dia marary be dia tamin'ny lakamisy amin'izay dia mivavaka amin'izay dia nisy ohatran'ny rano nikorina avy any amin'ny lamosiko a dia tonga dia nanenika ny tenako iray manontolo a dia sitrana dia tonga tany an-trano a dia mbola nienoeno an'ilay aretina ihany aho hoe satria nataoko ilay ohatra hoe mireo mitrotra zazakely a dia marary dia trotroko ela be ilay zazakely trotroko foana fa tsy narary tsony. Dia raina ny tompo hiteka mafy dia mafy tsika tompoko ndao mole teka faran'izay mafy. Halleluja. Dia zao ny filazana ampianako amintsika rariva fotoana spesiala eto le rariva amin'ny roa io tiako ambara io satria mbola iresaka aminareo mikasika ny fanasitranana sy mifanafahanao ary amin'ny anaran'i Jesosy ianareo toka eto sanatrika mbola misy marary rariva eke hoe andro tompo ahy io sositranao dia akoatran'izay nefa hivavaka ho anareo aho mba hatoka anareo rehetrarehetra ho mpitory teny ho mpitory vavolombelona ary ho lasa mpanasitrana ny marary ihany koa. Amen. Ka zava-dehibe zany le fotoana rarivaka dia samy manomana fiainany ho avy eto anareo. Amen. Deo tsika mbola hiteka mafy dia mafy an'Andriamanitra ihany. Asio teka faran'izay mafy. Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve? Halleluja. Mba metraka fantaniana hoe izy aminareo toga eto izy mba maniry fatratra hoe ianao dia ho ampiasain'Andriamanitra ho mpanafaka sy ho mpanasitrana atsaka nytakizao ny tanana. Dia raina ny tompo adao mbola hiteka ihany dia eno eke ty fijorona vavolombelona ataoko aminareo ity tamin'ny tapabolana dia nisy vehivavy anankiray nanatona azo rasaina hoe olona tsy mbola nitoro teny zany tsy mbola nijory vavolombelona
olona masadakatra azy ny miteny de satria nisy fanentanana moa natao teto hoe manomboka zao tsika dia mandeha mitoroteny a mandeha mijoro vavolombelona mitady olona marary tomina ho an'i Jesosy de asa moa telovavy sa efabavy zareo no nandeha de reo telovavy efabavy reo mitovitovy samy tsy mahay mitoroteny fa de lasa nandeha akory ry avany ny afaliana fa nanatonary zareo mijoro vavolombelona hoe pastera maromaro le olona narary ny vavanay sitrana nisy olona vonikasera vanginay a ny pitsy niverina tany aminy sitrana izy nisy olona tsanasa amatona mitady asa ny vavanay niverina tany zay afaka tsy haiko na 2 andro sa 3 andro nahita asa izy de faly be mihitsy anandrean'izany de zay matoka tapa-kevitra hoe androany arivo hivavaka ao anareo aho mba hisy fanasitranana iny tananareo iny ka olona marobe no voavotsy amin'ny alala zao fiangonana misy antsika izao amen. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany deo tsika mbola teka mafy ho an'ny tompo. Halleluia halleluia de andeo tsika hanao hira anankiray aloha iderantsika amin'ny tompo anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra malakilaky zaro. raha mety aminao dia ndao tsika hiaraka hitsangana hidera sy faly eo anatrehan'Andriamanitra. Such a you
andizay iary fary iary tena iary ioby anao mandrakiza fa tsara ianao tsara indrindra tsara ianao tsara anao tsara indrindra fa tsara ianao tsara indrindra tsara ianao tsara anao tsara ianao tsara indrindra tsara ianao ndatsika itetanana mafy ale tsara indrindra samy makatoerany daholo tompoko andeo tsika iloso amin'ny fanaterana ny fanatitra amin'ity fotoam-pivavahana ity mila manome anao satria zay ny voalazan'ity baiboly ity lalam-pitahina ho antsika zany lalam-panambinana lalana manokatra varavarany lanitra ho antsika rehetra dia androany a azadiny fa misy an'ilay famerenantsika n'ilay raky debe fanaontsika sambolana fanaontsika hatramin'izay le izy dia rehefa manao ianao dia manaova tsara tena mihoatra no'izay fanataonao hatramin'izay no ataonao mandrosatsika ety anoloana zay hitondra ny ampafolokarena na hitondra ny raky boady na ny fanaonantsika ny émission radio na télévision dia rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanalitra mazatra fa ilay raky debe tatazana manokana mihitsy zany iny alefa ary tompoko hideran'ny tompo sika rehetra ao anatin'izany
misaotra tompoko ny amin'izay fanatitra ny etintsika teo zay dia le raky dehibe zany tatazana manokana araka le teniko taminareo a dia zao ny saotra ankiray mahavariana tompoko rehefa alatako zao a valopy eo amin'ny 2 mahery eo a no paritaka any amintsika 2 mahery a dia rehefa tonga fotoana amerentsika le raky dehibe dia 2 mahery ia dia 10 mahery kely fotsiny ny valopy tafaverina tsy hoe ndray mandeha no sehoany zany raha ndray mandeha dia hoe mba nyfanojo sendran-tsinanina daholo ny olona fa hatramin'izay dia ohatr'izay dia hoy aho hoe dia nakaiza daholo reny valopy nalainareo reny sady misy karazan'olona mpanangona valopy fotsiny ato zay zany izy tompoka dia mezatsika merina ny fandraisantsika anjara ny amin'ireny raky dehibe reny mba atsangany tanany hoe ianareo le tsy mamerina valopy misy anankiray ny manangatanana eny ary tompoka ndao mbola hiderana tompo isika dia hiditra amin'ny fandarana manaraka tsika rehefa avy eo Sana
dia hofarantsika zany ny tapany voalohany amin'izay fotoam-pivavahana nataontsika zay faranana amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izahay fiangonana fa dia afaka nanao fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity ho fanomezana voninahitra ny anaranao. Misaotra anao ny amin'ny teninao nampitondrainao ny mpanomponao. Misaotra anao ny amin'ny asa fanasitranana sy asa fanafahana nataonao araka ny mission izay nandrana an Jesosy. Misaotra miondrika ho anatrehanao zahay ry Andriamanitra tsara indrindra. Ary ny fotoana orin'ny androany dia mbola ho tahinao mihoatra no izay fa nitahinao anay. Anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Halleluja. Amin'izao fotoana izao ndray tsika dia